Anisan'ny toerana izay mahasarika mpizahatany kosa i Toliary ary anisan'ny fototry ny toe-karena any amin'ny toerana indrindra moa izay fizahatany izay. Taorianan'ny fandalovan'ilay rivo-doza Arona nefa dia misedra olana ny mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity araka ny tatitra izay nataon'ny ministeran'ny fizahatany. Vola Ravoavy Sitsiry, Rakoto Arsan. Traboina ny fizahantany any Atsimonosy araka nambara ministra fizahantany Andriamatoa Jean-Max Rakoto Mamonjy. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Arona dia betsaka ny fahasimbana ary anisany mametraka olana goavana ny fizahantany ny fahatapahan-dalana sy ny tetezana mampitohy ny any an-tampon-tanànan'ny Toliary sy Faty. Be dia be ny mpizahatany izay tena mijery ny faritra iny. Ny tena problème zany amin'izao fotoana izao dia eo anelanelan'ny Toliara sy i Faty dia misy fahasimbana be eo ataontsika hoe 1 kilometra ka hatramin'ny 2 kilometra eo ny fahatapahan'ny lalana, ka io ny profondeur raha araka ny tatitra voaraiko dia mahatratra misy 1 metra na 2 metatra any ambanin'ny tany zany ny fahatapahana. Ka dia tena manahirana tokoa satria voatery manao transportement amin'ny alalan'ny saretin'omby zany no anaovana hatram'izay transportement anankiroa satria misy iny dia aty amin'ny ilany aty amin'izay zany le makany Toliara zany voatery tsy mifindra amin'ny alalan'ny tomobile ndraiky, ka lafo vidy be iny raha araka ny tatitra azoko dia 5,3 alina isan'olona zany no par sarety mitondran'le sarety reny les touristes amin'ny transportement voalohany zany. Dia misy ihany koa le aty amin'ny ilany aty amin'ny alalan'ny fiarakodia izay mbola misosika an'izay. Manoloana io dia nisy ny fangatana izay nataon'ny ministeran'ny fizahantany tamin'ny ministry ny asa vaventy. Nangataka ny mba hanaovana déviation farafaharatsiny mandrapahatonga ny fanamboarana tanteraka ny fotodrafitrasa iny dia nanome toky ahy ny ministry ny asa vaventy ary mino hafa amin'ny fotoana tenenantsika zao dia efa perinasa ireo mpanamboatra zany mba tsy hijanona ela loatra izao situation misy zao na eo amin'ny lafiny fizahantany zany na eo amin'ny fiainan'ny vahoaka eo amin'ny andavanandro. Marihana fa Toliara ny tanàna voalohany mahasarika mpizahatany eto amintsika. 23 isanjato mpizahatany tonga teto Madagasikara no nitsidika ny Toliara ny taona 2024 araka ny antotanisana avoakan'ny ofisy regionaly fizahantany any toerana.